amin'ny ankapobeny kosa dia tao anatin'ny hafaliana tanteraka no ny andrasan'ny vahoaka malagasy ny taona vaovao taona 2024 samy niezaky ny faly ny vahoaka tao anatin'izany tao no niezaka namonjy ireny toeram-pilanonana toeram-pandizana ireny tsy vitsy ihany koa anefa no nisafidy ny janona tao atokantrandro hiaraka hitsena ny taona vaovao amin'ny fianakaviana andao rahantsika ny fanadihadiana miompana izay nataony Marc Antoine eo amin'ny sariny Tsirako Tarsan. Samy nanana ny fomba nindrasan'ny taona vaovao 2024 ny mponina teto Antananarivo ny aliny alatsinainy ny fony talata teo. Nisy tokoa mantsy ireo nisafidy ny anatona ireny toeram-pandraisam-bahiny sy fisakafoanana ireny toy ny teto amin'ny Antananarivo Royal Event Ivato. Ny mozika jazz no tena nasongadina tamin'ity toerana iray ity izay nahitany mpanakanto toa ny Lucas Mahery. Teto amin'ity toerana ity dia ny chef Luc Ratsimazafy no karakarany sakafo. Teo kilan'izay ihany koa anefa dia nikarakara lanonana ihany koa ny BC Blues namontana. Ny fiaramirana sy fandizana no nampiavaka teo amin'ity toeram-pisakafoanana sy fandizana eto namontana ity. Tao ankory ny safidy ny vondrona hitsena ny taona 2024 entina anaovana asa soa toy izay natao teo Ambohipanjakady kely. Mpiray fikambanana ny ara-mifaly sy ny toto-repika teto. Nisy kosa nefa ny safidy niaraka amin'ny fianakaviana ary nijanona tao an-trano ny tsena ny taom-baovao. Eo amin'ny lafo fandriampahalemana dia tsy nahitana olana goavana loatra ny alina 13 Desambra 2024 iny teto an-drenivohitra raha nitatitra avy amin'ireo mpitandro ny filaminana.